Faly miarahaba anareo ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy. Izaho dia mijoro Vavolombelona. Tamin'ny nataon'i Jesosy tamiko, tamin'ny SABATA le 25 janvier 2025. Ny nataon'i Jesosy tamiko zany dia niaino tao anatin'ny fiainoana Fijoroana Vavolombelona izay nataon'i mama Félicia. Dia nisy teny zany natao mama Félicia hoe niditra tao anatin'ny gara lamasinina ngezabe. Dia nisy rano mafana be nefany toy ny afo nefa tsy nandoro. Dia tao anatin'igny teny igny zany zaho dia nahatsapa hoe le mpanompo vavin'Andriamanitra mitory eo aminay tsy hitako tampoka fa ohatrany nahita kintana be da be zany zaho transparent zay. Dia taitra za dia nijery hoe fanakaiza le mpitory teny teo. Dia rehefa nandeha ihany le Fijoroana Vavolombelona dia nahazo teny zaho tao amin'ny Joba 22-21. Dia raha nahazo an'igny teny igny za dia nisokafiko tsara be amizay masoko dia zay vao niverina hitako le mpitory teny. Dia rehefa nahazo an'igny teny igny za dia tegna hoe mamerina voninahitra amin'Andriamanitra satria naneho fahazavana taminazy Jesosy satria maro zay teo fa izaho no nisehon'le fahazavana. Ka voninahitra amin'Andriamanitra rery ihany. Dia manao veloma anareo amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako. Amen.